mahakasika ny fanambarana nataoko nandritrany diabe teny Itaosy tamin'ny 13 novembre de manao zao fanambarana zao ny tenako. Noeveriko fo maripotra le vaovao momba le fiantsoana an'le candidat anankiray ho an'ny Londres. Ka eto zao de malasiny satria sy vita le coupement sara le vaovao nalasiny fa indrindra amin'ny candidat larana fahatelo na de sy nanonona anarana zay aho de nazary ohatrana voatoto igny le candidat anankiray. Za kosa nefa de manomboko zao de sy tompona andraikitra sony amle fiparitany zany vaovao zany na amin'ny tambazotra serasera na amin'ny aino manjery. Marina fa ity fanambarana ity de natao ansitrako. Atao zao déclaration de presse zao voalohany aloha de misaotra betsaka anareo daholo, maro anareo maly nianso anahy hitako avay telefôny io satria ny telefôniko taminahy ihany fa za sy de hitako momba la réponse tena ho avalanareo nagnontany hoe niansanso daholo. De misaotra anareo aloha iaho, misaotra anareo mpanao gazety, ny namagny rehetrarehetra, mihavagny rehetrarehetra zay nagnontany, misy nizanony elabe tao amin'ny anina tao amin'ny hita amin'ny cybercriminalité tary. Za moa zany efa hitanareo ihany le izy de hoe vao anso tamin'ny cybercriminalité tamin'ny omaly de nangataka za hoe aloha fa aemoro kely io satria za fa manana programme hafa nanaiky ihany oary zareo de aveo za fa nanana tokony zavatra ataoko koa fotoagnoko koa de igny moa zany le izy za zany tary vato tary tany no misakany amin'ny sanidely zany nagnontany hoe aiza ny IST sisy an'izany eo sisy IST zany de igny zany izy aveo moa zany naveriny tilefako tateo cybercriminalité taty ka izy de misaotra koa iaho ny polisy satria polisy de tena tsara, tena ataosika hoe tena hendry, misy fagnazany misy fa ny ray aman-dreny nanarako tao aminary zareo tao sy misy zavatra hoe raha sy misy nataona anahy sarotro mandaigna ora amin'ny tena hoe nisy mauvais traitement na nisy fa sy fagnazana tena nagnaza de nagnaza na misy ary zareo tao amin'ny polisy. Le momba le dossier za sy nisy mpitory sisy plaignant tao normal satria za sy nanogna agnaran'olo sy mba nanogna agnaran'olo misy na very mifiry le vidéo tao tsy misy fanognonako agnaran'olo. Nisy gazeta anankiray nanao an'igny article midi angamba izy igny nanao article hoe Auguste Pareil nanao ohatran'izao de igny nagnontaniaka za hoe sy nanao interview tamina mpanao gazeta ary za sy nipublier tamina Facebook fa le olo nipublier tany amin'ny Facebook tany satria zay aby mampignao hoe misy an'le hoe diffamation publique publier sur Facebook, propagation de fausses nouvelles et incitation à la haine. De nivaliko tsiraidraiky eo sy nanao publication tany amin'ny Facebook zao za sy nanao gn'agnaran'olo ka angala baraka ny rakoto na irabe fa le olo fotsiny manao déduction ihany nangamba zany tiano teneniny zany ka za sy azo sy de mahamétriser an'izay zavatra zay. De le hoe incitation à la haine zany hoe raha anao mikabaro zany ianao de misy olo morakorako hoe noy mangalatra za hoe sy fantatriko daholo sy za mibaiko an'le olo mpiorakoraka re de zay zany atao raha tena jereny zany ny dossier de sy da misy zavatra firy satria za le sy nanonona agnaran'olo igny donc sy nisy diffamation publique sy nisy incitation à la haine zany raha ny fizerytegna anazy sy ny fizery avocat satria nisy efatra ny avocat tao nisy telo avy amin'ny collectif de misy anankiray noentina ihany koa ohatran'izay le dossier zany tao azo lazaigny hoe sy da tena misy zavatra niraha loatra izy de izy mavesa-daza loatra de igny moa zany misy koa moa secret de restriction sasany de
aveo zany moa na voky zavatra roy tokony misy eo am'ireny na ianao zany tonga de misiteny source anao ianao alefanao amin'ny sourcenao zay mbola tokony ilainao koa magnaraka na ianao magnano ihany koa na hoe rehefa izany izy de mbola manao recoupement izany fa de mbola sy voatery sy misy manao hanina kely ianao zany de izay le nanaovako an'le vidéo igny ka zavatra fomba fatao daholo zany rehetrarehetra zany sy misy zavatra tokony mamenatra raha za zao ohatra ka tratry na angalatra na nanao détournement na mpanao trafic na volamena trafic na voie de rose menatra sy masamizerany le fianakaviako le zanako sy le zafako fa ity politique le izy satria za mpanao politique le période fotoagna politique resaka politique izy io resaka politique ary malaky be le réaction satria agny ane fitoriana isan-karazany mbola maro agny sisy de mesiky firy fa ity anay ity zany le 13 zao manao déclaration de 14 zao de fa voasambatra ka anampagnano politique de zay ianao mpagnano politique nisy mandalo amio diplôme anapanao politique io de sy misy zavatra sy hoe satreny zany satria anao efa nagnano politique anao de io zany izy zay zany le problème aty amitsika aty zany hoe samy matahotra daholo zany am'le resaka fisaragny tsy aby matahotra daholo amy resaka fisaragny isan-karazana ahoana izy ty de pour le moment zany za de mbola veriko le fisaoragnan'le polisy teo de miandry le toiny fa za moa zany de tokony tamy folo alina teo za efa tafavirina taty atragno momba le amty resaka le omaly ty zay angambany teny kelikely tiako ambara ka zaho tsy miteny sony momba le resaka hoe fagnambarana nataoko igny zao fotsiny tiako teneniny volany raiky lasa zay raha niteny aho ny sadeky de sakanany gouvernement sy ho tonga tamile médiation tenan'izay aho mandainga iparaina misasana zao versailles zay manko Madagasikara zao rehefa nanao na mandainga nanao versailles de miandra asika navelagny nandeha le raha tonga eto ny sadeky zao de misy le rangaly tokony tonga taty le généraly Lavabery izy misy niteny tam'izay nivory tao hoe zany eo zay fa tokony tonga efa volany raiky mahery zay fa nisakanany gouvernement malagasy de voatery miaraka amy observateur izy voatafiditry tato fa la resaka agnano médiation zany de sy tafiditry izany sy itenenako hoe aleo avelao avao andeha hitako avao hoe mariny magnaraka agny fa za de sy miteny momba nisony de ho hitasika aneo izy fa politique natao ary tegna koa sy de tanjogno tegna andeha agnano ohatrany hoe zavatra hoe sy mety amty firenena ty misaotra to